aretin-koditra psoriasis sy eczema isan'ny mampihitatra azy ny fiasana saina be loatra. Tsara saotra ivato tetikasa laky arivo trano manodidina ny 300 sy tany amany hektara kasainy fanjakana alaina. Fifidianana roa olona sy lehibe ny faritra mbola miandry ireo fifidianana kominaly averina ny teo anivon'ny sena. Tany Mahajanga no nanaovana ny filan-kevitry ny ministra tamin'ity andro an'ity. Isan'ny fomba fiady andemetsainan'ny malagasy ny filazana fanovana toerana anatanterana ny filan-kevitry ny ministra ho ny mpanao politika Guy Maxime Ralaiseheno. Angadin'izao fitondrana izao ny fihetsiketsehana ho ihany ny fanazavana. Mampambetra-panontaniana nefa ho ihany Guy Maxime Ralaiseheno hoe firisan-jato tao anatin'ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny ministra no nampisy fiovana ka nampiainga ny toe-karena sy ny sosialy ny Madagasikara. Eny fa na ny famahana ny olana jery sy ny rano fotsiny aza ho iatrany Guy Maxime Ralaiseheno. Eny mbola ny izao no nijoron'ny governemanta mbola tsy hita mivaingana atreto ny asa nataony ho an'ny malagasy indrindra fa ny momba ny paikady pirenena ho an'ny jery lavitra. Atreto dia firenena mahantra indrindra maneran-tany Madagasikara ary mbola voajanaka ankolaka amin'ny endriny maro na ny olombitsy eto an-toerana izany na ny vahiny ho iatrany ny fanazavana. Ny olana amintsika dia izao hoe tsy hoe tsy vitan'ilay izy fa tsy hainy mihitsy ilay mampandroso an'ilay firenena tao anatin'izay eniny taona izay raha izay no resahana 7 taontsika izao. Tsy hain'Andriamatora Rajoelina mampandroso an'ilay firenena. Ara-patsihivoko foana fa Andriamatora Rajoelina tsy manana intérêt ho an'ny malagasy fizinge frantsay dia ny tombontsoan'ny firenena frantsay zany no arovany ao anatin'izay. Dikan'izany zany mbola miaina mihitsy tsika eo anatin'ilay rafim-panjanahana nisy novolena teto Madagasikara hatramin'izay ary tsy miova amin'izany zany raha ny fomba famakiana ny toe-draharaha politika amiko dia tsotra na tsika mandray fanapahan-kevitra mahakasika an'izao toe-java-misy izao ny pirenena tsirairay avy tsisy afa-tsy izay ny vahaolana manoloana ny fiatrehana ny raharaham-pirenena zany. Faharoa dia izao hoe miara-mijery ny tombotsoa iombonana tsy misy kajikajy politika mialoha fa ny tombotsoa iombonana ny olo-pirenena tsy akanavaka manerana amin'ny faritany na any ivelan'ny Madagasikara izay aloha mitanjona. Mamerina mihitsy zany ny fiandriana pirenentsika satria voahosihosina Andriamatora Rajoelina zany tena mipitehiny mihitsy zany ary tsy noeritreretiny ary tsy nirarahiny akory manoloana ny ataoko hoe ny mahamalagasy antsika tsirairay avy zany fa ny elana ny malagasy azy dia frantsay izy dia ampiasainy ny heriny dia ampiasainy ny volany dia ampiasainy ny miaramilany dia ampiasainy ny gasy anopo ny gasy amotika ny gasy mitovy aminy. Tsy vao androany no nandrenesana fampanantenana avy amin'ny fitondram-panjakana efa potika lalam-pirenena faha-efatra vao hikaroka vahaolana. Toy izany ihany koa ny fampanantenana momba ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro na ny parc solaire. Izao ihany koa vao miresaka any Komoro izay nokasaina ampindramina vola ny filoham-pirenena ary nilaza ny tena ny fahitady fiaraha-miasa amin'ity firenena ity ankehitriny. Ny tsy fahaizana no mahatonga ny olana eto ary na iova toerana isan-kerinandro sy anova olona foana aza ny eo anivon'ny governemanta dia itoy foana ary tsy ho foana ny fahantrana satria ny fitantanana ny olana ho iatrany ny fanazavana. Fifidianana telo no mbola tokony ho tanteraina eto Madagasikara raha ny lalam-panorenana no jerena. Fifidianana izay ho lehiben'ny faritra, ny fifidianana ireo olo-olona ary ny fifidianana izay nodidiny lalàna fa ho averina ho an'ireo komuna ampolony maro. Atreto dia mbola tsy misy resaka mivoaka avy amin'ny voamera-maleo-tena amin'sahana ny fifidianana na ny senihy momba ny fanatanterahana ireo fifidianana ireo. Mbola miandry ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna any amin'ireo komuna nodidiny fitsarana fa ho averina vao afaka anapa-kevitra amin'ny firosoana amin'ny fanolorana daty na ho an'ny fifidianana lehiben'ny faritra na ho an'ny fifidianana loolona ny senihy ho ny filoha-levitra ity rafitra ity. Voalaza nefa fa mbola miandry ny didim-panjakana miantso ireo mpifidy sy miandry ny didy avoky ny filan-kevim-panjakana ihany koa ny senihy vao afaka anolotra ny daty any amin'ny governemanta ho an'ny famerenana ny fifidianana ben'ny tanàna ho an'ireo komuna voalaza fa averina. Tsarana ny voaka mahakasika ny hoe tsy maintsy averina ny fifidianana teo anivon'ny komuna tamina fari-pifidianana vitsivitsy maromaro. Donc hoe vitsy raha oharina amin'ny isan'ny komuna eto Madagasikara maro satria pluriel ozy ny teny vahiny dia tsy maintsy averitika izany. Izay zany ilay antsoina hoe élection partielle satria raha hiditra amin'ilay élection régionale sy hiditra amin'ny élection sénatoriale isika dia
ataontsika hoe tsy misy impartialité loatra fa lasa ataony hoe partial raha toa ka tsy arakaran'izay fifidianana izay tsika nefa ny amin'ireo commune didiny fitsarana fa tsy maintsy averindreo mbola tsy averintsika de amerina andreo zany tsika aloha de rehefa voaverina ny fifidianana amin'ireo toerandreo izay sika vao afaka mikarakara ny élection régionale sénatoriale raha toka izay le lalana fa ao anatin'ny manomana an'izany rehetrarehetra zany tsika na ny sénatorial tokony ataontsika amin'ny faraparan'ity taona ity na ny régional na ny communal partiel eo tsika mahita azy miandry ny ino moa ny filazage didim-panjakana satria azadino tsy maintsy didim-panjakana miantso ny collège électoraux de didim-panjakana zany no andrasantsika te hitatsika hoe rovina ny daty boka lay proposition nalefanay ve arakafaitany parlementage lasa de misy atsaraina no anjarany zareo. Ny fampandehanana ny fanavozana isan-taonan'ny lisam-pifidianana no asa mandeha ho anivon'ny senia amin'izao. 20 tapitrisa ireo olom-pirenena voasoratra anarana anatin'ny lisam-pifidianana hatreto taoriny ny fanakatonana vonjo maika natao ny volana febroary teo. Ny tombo roa faingo 570 ireo olom-pirenena voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana atrandy. Misy fiakarana roa faingo 570 ka ao anatin'ilay fanadiovana moa tsika izany zao dia araka ny fantatritsika rehetra moa izany hoe manana an'ilay 20 andro misehatra taraina ny ratoka hoe misy taraina rehefa avy eo iny moa izany resaka hafa iny fa naizana zany ny ralina zany nahitatsika an'izay vokatra ataontsika hoe tsy ratsy ihany zany vokatra zany raha ohatra ka vokatra na fanavaozana ao aorianana fifidianana satria vao avy miarika fifidianana de ny fiarahamonina tsika teo dia taorian'izany fifidianana zany no nazahotsika an'izay vokatra fiakarana roa faingo 570 zay dia zay mahita hoe azo lazaina hoe nahita fahombiazana tsika. Ny 20 febroary teo no fanakatonana vonjo maika ny lisam-pifidianana ary rehefa ao anatin'ny fanaovana ny firaketana antsoratra izany kosa ny eny anivon'ny seniny distrika amin'izao. Aorin'izay dia mbola heverina eny anivon'ny fokotany io lisitra io ka ny 12 Mey no fanakatonana tanteraka ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana atrandy. Hatreto izany dia mbola miantona avokoa ireo fifidianana tokony ho atao eto Madagasikara. Tsy ho vita mora fa misy fiantraikany goavana maneran-tany ny fihetsika ireo firenena miisa 3 izay samy miezaka ny efe ny ara-tafika sy ny ara-toekarena ho an'izao tontolo izao. Raha ho an'ny Etats-Unis manokana dia mazava ny fihetsika Donald Trump fa te hiverina ife izao tontolo izao amin'ny lafin'ny toekarena ny tenany. Rehefa miresaka ny atao hoe géopolitika sy ny géostratégique manko dia misy fiantraikany ara-toekarena foana fa tsy ara-tafika fotsiny ihany hoy Randriamamizafy Ignace manampahaizana momba ny géographie. Trompo zany tsy mieritreritra mihitsy hoe ny anazy ny fatany de hoe fomba ahoana ny ampatanjaka ny ray any Etats-Unis ara-toekarena ifean'izao tontolo zao ara-toekarena satria azadino fa Etats-Unis nge tao aorian'ny deuxième guerre mondiale c'est le gendarme du monde ara-tafika sy ara-toekarena izy ny gendarme du monde de ny fiheziny atao anatin'izany resaka pétrole i Moyen-Orient io ny fiheziny Etats-Unis hatramin'izao resaka pétrole nge ny tena baziny io de miezaka ty amerina an'izay Trump satria tsy ao anaty sainy afa-tsy vola sy toekarena de mametraka ny droit de douane na taxeny plus de 25% izy ho an'ny produit avy any ivelany miditra aminy fa eran-tany koa nefa tsy ny Amerikanina rery no mamokatra zavatra ilay izao tontolo zao fa ohatra amin'ny resaka fotsiny tsika iny resaka fitaovana fifandraisan-davitra ny telefônina nge matanjaka be am'izany nge Koreana tatsimo sy resaka automobile sa matanjaka ny Koreana tatsimo Koreana tatsimo japonais sinoa de ny européenne de namaly fotsiny zao ny présidente mexique hoe rehefa sakananareo ny barera be nareo izay de zao baibay koa zany izy ny iPhone sy ny iPad-nareo fa afaka manavitra amin'ny sanction sy ny Huawei nge zay de tsisy raha ny zay Ford Chevrolet nareo any ane fa zay afaka manafatra Toyota tsy Mazda avy any Japon afaka manafatra Renault zay lasa guerre économique ohatry zay zany ny ao anatiny ao de vao tamin'ny herinandro ty zao ny boycotten'ny Canadianina daholo ny produit resaka alcoolique rehetrarehetra avy any Etats-Unis misy tany amin'zareo fa nisy tonga tany fa tsy vidigny. Mila mahay misafidy ny firenena iarahany i Madagasikara manoloana ny olana sy ny rivo-pifandraisana eo amin'ny firenena-dehibe toa ny Rosia sy Etats-Unis ary i Chine. Raha ny zava-misy anefa
dia atao tsy ho hafa miala amin'ny reny malala isika raha mbola izao fitondrana izao no eo hoy atrano ny fanazavana ny tena mahazendana hoy ity mpanaraka raharam-pirenena ity dia ny fitadiavana Madagasikara fiaraha-miasa amina firenena sahirana ara-toekarena toa antsika ihany. Mila manakatra lavitra zany diplomasia indrindra ho an'ny Madagasikara satria Madagasikara manko ny tsy afaka miala amin'ny frantsay zay anankiray zay tsika aloha zany hatreto a tsy afaka miala amin'ny frantsay za tsy miteny hoe tsy afaka miala amin'ny tandrefana fa tsy afaka miala amin'ny frantsay raha ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao io tamin'ny andro nikala Valmana nanomboka niala tamin'ny frantsay izy fa nitodika bebe koa tamin'ny Allemagne sy ny anglisy fa ny fitondrana amin'izao dia tena hoe tsy afaka miala amin'ny frantsay dia no tsy afaka miala amin'ny frantsay io inona zany no ataony ny frantsay nefa ny efa manomboka very tanteraka koa aty Afrika satria nefa tsy raha ny Sénégal zao nanapaka ny sy nitafika frantsay tany aminy ary mangataka mihitsy ny ho renouvelé na ny fandraisana ara-toekarena aminazy ohatra zany ny Tchad Centrafrika Niger Mali Burkina Faso moa de efa niala tao anatin'le CEDEAO mihitsy ary anangana vola anazy manokana izy tsisy raha ny frantsay antsony de manomboka very zany frantsay aty Afrika de malona zay zany inona zany diplomasia malagasy za varina ihany nahita hoe any Congo ny misy ny rambay malagasy no mandeha de tsy haiko hoe resaka ara-toekarena inona zany ny fandraisana amin'ny Congo aloha fa ny fanontaniako lasa manontany tena hoe mitady fomba zany hoe fomba ahoana ny jaronana ela be fitondram-panjakana ohatra ny ataony Denis Sassou Nguesso président ny Congo io efa nisy fotoana ny diplomasia malagasy nitodika tany Rwanda tena manao révolution mihitsy fa tsy évolution fotsiny révolution ara-toekarena no ataony tsisy dikany mihitsy zany ny ametrahana resaka hoe resaka diplomasie agence diplomatique atsika ny eran-tany raha tsy ohatra ka tsy mahay mampifanaraka tsika hoe inona ny tombotsoa ara-toekarena azo amin'ity de izay ny an'olona ary zay le atao hoe géostratégie géopolitique resaka toekarena daholo ny ao anatin'io ao de resaka échange commercial fa tsy hoe toa tsy mahataitra ny fanjakana malagasy anefa ny fiovany ny rivotra politika sy ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'ireo firenena lehibe firenena mbola miankin-doha amin'ny any ivelany Madagasikara ka tokony ahay ametraka ny fijerena ny laharam-pahamehana sy ny toeran'ny firenena ahafahana miara-miasa samy manana ny banky iraisana toy ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ary ny BRICS ireo firenena ireo tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafiny ara-toekarena zao zava-misy izao saingy atreto dia mbola tsy mazava na lakizoran'ny fitondram-panjakana eo amin'ny lafiny diplomasia. Terena ankolaka ireo ponina ny vato tsara sotra tafiditra ao anatin'ny tetikasa Lakiarivo hiala amin'ny tranony ato anatin'ny fotoana foirany fitarainany ponina androany. Trano manodidina ny 300 sy tany aman-hektara no kasain'ny fanjakana laina. Ny lanja sora-baventy ireo ponina manohitra ho fihetsiky ny mpitondro io. Hoe mialana reo fa ilain'ny fanjakana ny tany esorony tranonareo esorony brikinareo sy ny tafonareo de ho aiza hay tsy misy fifampiresahana zay koa mariako kely tsy misy fidinandreo mpanjakan'ireo taty aminay mba niangavo hoe amoranay ka hoe inona no atao anareo fa raha ilain'ny fanjakana ny tany zay nandrenanareo trano tsy misy zany tena tsisy considération de afaka miresaka tsara zanaka sy ray aman-dreny fa zay tsy mahatsiary manana ray aman-dreny amin'izao ankehitriny tompoko te tena fery izahay fery zay fery ora afaka ny tanànanay aizy ireo olo ireo nipetraka aiza olona marobe ny ho tsisy toerany eto hoe tsy manakana ny fanaovana ny projet mpanjakana aloha mba hivily le lalana fa ity toerany ty tranon'olona marobe tranon'olona marobe no voarodana ro ahantry eto amin'ity toerana ahantry izahay ahantry aizany ale ireo toerana kely mba matesany vola amin'ny banky angepo nanaovana an'ireo trano ivarotan'ireo hoe zao zany horavanao zany raha horavana zany le tanàna hibabitrosy izahay amin'ny banky dikan'izany tompoko higadra aizany ahitanay vola zany higadra ny fananana potika ny tena mbola misaritra banky ary reo olona marobe reo tsy navita trano reo raha tsy nanao crédit tamin'ny banky. Misy ny filazana fa tsy ara-dalàna ny fanorenana nataon'izy ireo teny amin'ity toerana ity
nanamafy ary nandiso izany anefa iromponina ary nilasa efa efa nisy ny fangatahana norina trano tany amin'ny komina nataon'izy ireo tao aorian'ny fahavitany lalana tsara sotra Ivato ka nafana izy ireo nanorim-ponenana tetỳ. Nefa rehefa mivory ny fokon'olona sy ny mpitondra tamin'izany fotoana dia taty amin'ity lalana ty no hita fa mampety azy dia natao ilay lalana. Tamin'izany ny olona dia efa nanome amin'ny taniny nandrava ny tranony dia hoe efa mahazo manorina ny iveran'io lalana dia voa eo amin'izay. Tantarina zany dia nahazo autorisation de construire daholo izay nangataka dia nanangana trano ara-dalàna. Misy siny ary misy tampon ny mpitondra tamin'izany fotoana amin'izao fotoana izao sy ny tamin'ny taloha zany satria ireo rehetrarehetra rava reo tsy hoe voazao fotsiny fa na ny taloha ara dia tafiditra fotsiny ohatra fotsiny zany EPP zany efa taloha zany ohatra fotsiny hoe zany infirmerie sy ny garnizon izay mitsabo marary rehetra na civil na miaramila dia efa taloha zany zavatra zany nefa dia tafiditra ao anatin'ny lazain'ity fanambarana ity fa illicite daholo le zavatra ka izay nenany no angatahanay fa tsy misy fanorena tsy ara-dalàna ireo na ray ary fa manana taratasy ara-dalàna daholo izay nanorina ary nitseniny commune nanaovana an'ireny foto-zavatra rehetrarehetra ireny. 20 metatra miala amin'ny arabe miainga ny Ivato hatrany amin'ny Sotabomba no tafiditra anatin'ny tetikasa no kasaina ravaina. Fianakavian-jato no voakasika. Mangataka ny tokony amindranana ny tetikasa fanitaran-dalana miainga ny ambadika ny tobo miaramila izay toerana malalaka irom-ponina. Fianakaviana amin'ny Mananarivo zany miainao ray zay zavatra tena takinay zany dia hoe mba tsy ravana zany satria amin'ny kavanana mialetsytsika mandrapatonga ny Sotabomba leo ravana ny 20 metra miala amin'ny arabe rehefa 20 metra rehefa mbola mihoatra n'izany teny-jatana na tanànao rava dia izay miangavy zany miangavy kosa ny mahaolona tsy andravana amin'ny tanàna fa manana vahaolana zahay hoe mba any amin'iny fahatrambadika any amin'ny bazy iny izy natao fa malalaka be any tamin'ny teo aloha zao mantsy misy ny fanatsarana amin'ny tanàna sy ty lalanyity dia ndravana ny RFI dia RFI ny andravana io nafindra ry amin'ny malalaka be dia fatsakana navita n'izany ka zay koa maingavy mety azo atao an'izany koa zany raha ny aty amin'ny bazy no anaovana le 4 fois fa tsy kitihana ny tanàna azo atao tsara zany. Raha ny fantatra nanomboka ny volana novambra lasa teo izy ireo no nahazo taratasy fampiomanana mialoha ary efa nametraka fitoriana teny amin'ny tribunal ka niato izany. Nisy indray anefa ny taratasy voaran'izy ireo ny volana janoary ary efa mandeha ihany koa ny sisiondresaka fa isy ny fandrodanana ny talata ho avy izao. Dia amin'izao zany zao amin'ny herinandro ity zany efa be dia be sy ny tonga mivezivezy keo be dia be manam-pahefana tonga teo tsy miresaka aminay mihitsy fa ny voarainay zao dia hoe amin'ny talata any aorianany amin'ny talata ny fandravana amin'ny tanànanay ka le taratasy milaza hoe ao anatin'ny fito tamin'ny janoary iny fa zay nanavoazany azy amin'izao mbola tsy fantatra fa ny fantatra isianinay amin'izao dia hoe amin'ny herinandro fandravana amin'ny tanànanay ny démolition zay tsy nahazo taratasy filazana an'izany zay tsy niresahana na dia kely akory azy fa zany heninay ary zay mino fa marina zany dia miomana zay inona no ataonay. Raha fa tsy ravanareo ny tranonareo fa izay no ndravazy tenareo miatoka ny lany rehetra mbo afaka fito amin'ny herinandro io ange zany meteza ianareo tompoko meteza amin'ny toeranay vahoaka mahantra vahoaka masinika daholo ireo manodidina reo tsisy mpanakarelitra eo tsisy manakarenitra tompoko ifonanay aminao hatra matofolo azarotana ny tranonay azarotana ny tranonay azarotana fonzay azarotana tompoko. Nandefa fitarainana tany amin'ireo verina ho tompona andraikitra eto amin'ny firenena ireo mponina voakasika ka miandry ny toy ny raharaha. Marary ny fanabeazana sy fampianarana eto Madagasikara. Tsy laram-pamiana ho an'ny mpitondra nefa ny fitediavana vahaolana sy fanatsarana hita manarina izany na dia voalaza fa miantoka ny fampandrosoana mahaolona sy ny firenena aza ny fampianarana. Makany amin'ny fanampotehana avokoa ny fanapahan-kevitra raisina rehetra ho ny teo anivon'ny Sampama. Tafiditra ao anatin'izany fanaovana ny drafy mpampianarana PSE Lozem izay tsy nakana ny hevitry ny maro mpiantsihatra akory fa nataoko totoa sy tandrametaka. Tsy mbola misy ny fampiaran'izany sangita ho tsy mahomby io drafitra iray io ka napotika ny sehatry ny fanabeazana sy fampianarana. Solombavam-bahoaka 13 ihany no nandany izany kanefa impirenena no resaka. Lalàna vaovao io ny volavolain'ny gouvernement izay aminay amin'ny ankapobeny gouvernement izany tsy malala an'izay tokony atao mihitsy amin'ny fampianarana sy fanabeazana matotsika mbola ohatran'izao. Rehefa voavolavolany tany io nentiny tany amin'ny anteny miaram-pirenena mba hiverina fa hoe tena mpisolo tena antsika marina
leo amin'ny anteny mera-pirenena amin'ny masolom-bavabaoka azy inona ny zavantrano 3 fotsiny izy no nandany an'le lozay amindreo solom-bavabaoka 5 mahery nefa ho an'ny taranaka manaprofo zany fa tsy lara-pahamehana ho an'ny mpitondra mihitsy tsy lara-pahamehana ho an'izay verina fa misonatsika malagasy zany fampianarana sy fanampianana dia tsy mahagaga raha to ka ohatr'izao ny firenentsika ka aminay lozem mialatsiny amin'ny zareo ministera fa tena tsy izy io fa fikonan-doha ohatra tia kasainay ao tao ty ny tokony ho izy maka ny hevitry ny rehetrarehetra miba avokoa ny taremarika maneho ny tsy firarahin'ny fanjakany ity sehatra ity ho ny fanamafisana fanapa-kevitra politika avokoa no misy ankehitriny na amin'ny fanendrena mpampianatra na amin'ny fandaminana kabeny toy ny fanadina-mpanjakany raha ny antotanisa 700 ny ankizy 7 hatramin'ny 14 taona ihany no manana fahalalana fototra momba ny kajy 320 ny ankizy malagasy 7 hatramin'ny 14 taona no mahay mamaky teny 220 ny ankizy no mitsoaka andaharana any amin'ny fanabeazana fototra ary 20 amin'ny ankizy no mitsoaka ny andaharana any amin'ny ambaratonga faro fototra mahakasika ny mpampianatra tsy ampisa ny mpampianatra manana mari-pahaizana sy tena nandalina ny fampianarana 5,700 ireo mpampianatra any amin'ny fanabeazana fototra ihany no manana mari-pahaizana momba ny fampianarana ary 3,500 ireo mpampianatra any amin'ny ambaratonga faro fototra no manana mari-pahaizana momba ny fampianarana maro ireo mpampianatra kanefa tsy miofana tamin'izany akory tomponantoka ny mpitondra ho ny fanazavana Tony Saint-Pama pirofray famadihana ny fanadinana lazadina CEPE ho any amin'ny Sisco io hitarafana sady ny endrika fanampotehana Sisco nambarako teo tsy voaomana ho an'izany na ny imprimante ary anaovana ny hoe ahoana ny karakarana n'ity sujet ty tsy manana ny akamaroan'ny Sisco ny chef Sisco amin'ny ankapobeny dia napetraka no ny antony na ara-politika daholo tsy misy ara-pahaizana mihitsy hoe ty tena manana fahaizana ohatrohatrao ka apetraka ho chef Sisco antony ara-politika daholo nametrahana azy dia ahoana zany mikalitao an'le fanadinana izy ao anatin'ny Sisco no hieritreritra hoe ahoana ny lanjany ty le laza adiny tya omena ny reto mpianatra reto kitoto de ohatr'izany daholo zany ny fandehanjavana manan-karena manam-pahaizana i Madagasikara fotoan'izao hanomezana sehatra azy ireo hanarenana ny fanabeazana sy fampianarana misy ireo mpampianatra manana traika fa maro mbola velona amin'izao fotoan'izao ary mbola mavitrika efa niara-ny kiondoha mba hamerenana zany asa ny fanabeazana zany mba hampisy indray sy amerina ihany koa ny hasana mampampianatra mpanabe ametraka amin'ny fanabeazana amin'ny toerana mendrika sy sahaza azy dia mba zany rehetrarehetra zany dia ho fanatsarana no avin'ireo taranaka sy no avin'ny fanabeazana ary indrindrindrindra ametraka ny politika mpanabeazana mifanaraka amin'ny filan'ny firenena tsy isy fampandrosoana vanina raha ny fampianarana no ataoko totoa tahaka izao ny Saint-Pama mila mijoro ny rehetra manoloana ny zavamisy aneo firaisan-kina iary hitady vahaolana aman'izany faran'izay aingana tafitra anatin'ireo etsika tanteran'izy ireo miaraka amin'ny mpisehatra momba ny fanabeazana ilay vovonana vonjeo ny fampianarana anasana ny rehetra aneo hevitra sy tondra miaraka ny vahaolana anarenana ny sehatra ny fanabeazana izay potika tanteraka ankehitriny tsy vitany mitazana fotsiny ny faharavana sy fampitena iainana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana ny mpino kristianina fa manana vahaolana manoloana izany ka tsy tokony raviravitanana indrindra ny olon-dehibe eo anivon'ny eglizy sokajiana olon-dehibe ny olona iray feno 530 taona no miakatra sy ireo fa manana tokantrano na dia latsaky ny 530 taona aza tokony anana ny kolotsain'ny fiainam-panahy kristianina mafiorina afaka miatrika ny fanambiny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana araka izany ny olon-dehibe andalina bebe kokoa ny finoana no raisina hatramin'ny bateny ary hitory ny vaovao mafaly
dingana iray tonga afana amin'izany ny fankalazana ny androm-pirenen'ny ololehibe andehan'ny faharoa izay atao any Morondava ny 7 hatramin'ny 1 Aogositra 2024 avy izao. Tena manana vahaolana mahana ny fahasairanana eo amin'ny fiarahamonina ny mpino kristianina sy ny finoana kristianina satria ny mpino dia sain'ny tompo hifankatia haneho ny fitiavana araky natorin'i Jesosy Kristy atsika mpino hoe mifototra ny fahafoizan-tena fa tsy ny fitiavan-tena izay manapotika ny fiarahamonina atsika, manapotika ny fiainantsika, nefa atsika kristianina dia tsy visy akory no miaina ao anaty izany fiarahamonina zany ka mila mifanampy sy mifanohana nga hijoro amin'izany finoana izany. Eo koa ny atao hoe sotoavina kristianina ny fikazina ny tontolo iainana no arian'Andriamanitra ny olombelona mba hikojo karakara ny tontolo iainana. Fatatsika efa miapotika ny tontolo iainantsika ankehitriny, mila mitondra ny anjara biriky ny kristianina ama ny olana amin'izany fahasombany tontolo iainana izany. Tsy fankalazana fankalazana fotsiny na fitsangatsanganana no atao fa hetsika ara-panahy. Ankoatra io, izy fitraka ny mivantana ara-tsosialy sy ara-toe-karena ny androm-pirenena ho an'ny ololehibe. Isitraka tombotsoa mivantana amin'izany ny tanàna ny Morondava izay mampiatra ny hetsika. Hetsika ara-panahy aloha voalohany indrindra izy io. Tsy hoe fitsangatsanganana na fisehoana fiambonana fa ara-panahy zany hoe tombotsoa ara-panahy no antony anatanterahana anazy io. Fa na izany aza ny olombelona tsy fanahy fotsiny fa misy koa zany fiatraikany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ekonomika ho an'ny Morondava manokana io hetsika io. Hetsika izay anehoana ny fiombonana sy fanehoana firaisan-kina fa fiangonana iray ihany. Olon-dehibe manodidina ny 7 avy amin'ireo dioseze 12 manerana ny nosy no andrasana hiatrika ny androm-pirenena ho an'ny olon-dehibe andehan'ny faharoa. Tanjona ny anehoana sy anamafisana sy fiara-mienta ny olon-dehibe rehetra ao amin'ny eglizy araka ny loha hevitry ny taonjo bily 2022 manao ny hoe mpivahiny ny fanantenany. Tsy aivina fa ny taona 2022 no nanaovana ny andiany voalohany tamin'ny tihetsika ity tany amin'ny dioseze ny Mananjary. Mpizaika 3 no tonga nanatrika tamin'izany. Aretina mpahazo ny ankamaroan'ny olona ary tsy mifidy salan'ny taona ny aretin-koditra, indrindra ny aretina antsoina hoe psoriasis na ihany koa ny aretina eczema de la nuque. Mamiritsina eo amin'ny hoditra, mangidihidy no fiseho ny aretina amin'ny fiantombohany. Amin'ny ankapobeny ihany koa dia toy ireny angadrano matevina ireny ny fisehony ary any amin'ny faritry ny lomo matetika ahitana azy. Amin'ny aretin-koditra azy dia mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasohana ny psoriasis sy ny eczema. Mety ho avy amin'ny tanana mikitika ilay mangidihidy ka mifindra amin'ny toerana hafa. Mety ihany koa amin'ny alalan'ny fitafiana sy ny fitaovana ampiasaina. Antony maro no mahatonga ireo aretin-koditra ireo ary azo tsaboana tsara raha ara-potoana ny fanatonana mpitsabo. Matetika izy io amin'ny faratoka an'ilay olona eo izy io. Zany hoe tenenina dokotera hoe dermatite atopique de la nuque. Zany hoe io dia aretin-koditra na inflammation de la peau. Dia inona no mety ho antony? Réaction allergique mety misy zavatra allergique zakan'ilay olona, ohatra ny shampoing. Mety zakan'ilay olona le shampoing na le crème natao anatsaratsara manitra, ranomanitra, mety zavatra anankiray tany amin'ny ampiasana tany amin'ireny toerana fikarakarana volo reny, salon de coiffure, mety tsy nadio tsara, mety zakan'ilay olona. Manarak'izay ny olona voan'izy io koa dia ny olona manana hoditra maina na ny hoe peau sèche. Zany zavatra zany dia indrindrandrindra kokoa ny olona lay miaina amin'ilay toerana hoe tsy ampy rivotra reny satria ilay rivotra maina be dia indrindrandrindra miseho izy io matetika amin'ny fotoana amin'ny fahavaratra. Dia eo amin'ny olona ataontsika hoe tsy dia ampy rano loatra konko satria lasa maina be ny hoditr'ilay olona. Dia manarak'izay ny olona lay tsy mora tsemboka lava ireny na hoe tsemboka be foana dia tsy misasa aingana rehefa le avy tsemboka io fa avy mikotrana be ohatra na mafana be ny andro dia tsisy fotoana ny sasana. Manao ny antsoina hoe transpiration excessive satria mety any amin'ilay toetrandro tontolo manodidina anazy no mahatonga an'ilay izy. Ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tsy fahazoan'ny hoditra tratran'ilay aretina masoandro dia anisany mampihitatra ity karazana aretin-koditra ity amin'ny vatan'ny olona iray.
eo ihany koa ny fiasana saina be loatra tsy aretinato velively toy ny filazany ankamaroany olona ny psoriasis raha ny fanazavana trany tsara foana rak'izany ny manantona mpitsabo avatrany raha misy trangana aretina toy izao fa tsy mionona amin'ny onohono sy ny fanaovana dokotera-tena ny aretinaty zany tompoko a dia tsy aretina anankiray fa be debe misy karazany be debe zay ny mahatonga ny dokotera manao spécialisation anankiray spécialiste am'izany aretina izany noho izany aloha tsy miteny hoe aretinaty zany tsy anankiray a ohatra ny ain'ny olona sasany a zay tsy ao anatin'ilay tontolo no miteniteny foana miteny an'izany fa misy karazany be debe zany aretinaty zany de raha vao manomboka mbola tsy mitatra be de azotsaboana izy fa kosa aza manao nokototoa manao sinosy sy mihinan-kina-poana manao antizavatra rehetra zay tenitenen'ny olona ty fa aleo mpitsabo a no tononareo a de mpitsabo ny malalan'izy io hoe zao io a dia zao ny fitsaboana anazy mila fitandremana fatratra ny hoditra indrindra eo amin'ny fampiasana ireo vokatra kosmetika anasana loha eo ihany koa ny fanosorana ireo karazana menaka amin'ny hoditra tsara raha mahazo toromarika avy amin'ny dokotera hatrany vao miroso amin'ny fampiasana azy ireny ho hatrany ny fanazavana ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana misy faritra androratsy andalam-piforonana ao amin'ny ranomasimbe indianina ao atsimo nosy morisy antsoina hoe agalega nisy fivoarana misongadina ny raha-ombaratra miaraka aminy tato anatin'ny 420 ora farany raha ny nambarany sampana mpamantatra ny mety ho toetrin'ny andro nikisaka ny akandrefana izy ka na afaka mandidina ny 420 kilometatra isan'ora anatin'ny adiny 9 farany ary any amin'ny manodidina ny 510 kilometatra avaratra somary avaratra tsy nananantsiranana no tombanana fa nisy ny fohibeny ny maraina teo mbola malefaka ny heriny ka manodidina ny 570 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahina tafiotra 550 kilometatra isan'ora anaty oram-baratra tombanana anoindiany hiakandrefana somary atsimo andrefana trany ity andro ratsy ity ato anatin'ny 5 andro manaraka ka anakaiky ny tapany avaratry ny nosy manomboka rahampito zoma 7 martsa 2024 vinavinaina ho lasa rivodoza ity faritra andro ratsy ity ato anatin'ny 7 ora manaraka ka raha izay no miseho dia hitondra ny anarana hoe Yvonne izy raha nambarany meteo Madagasikara moa savaran'andro ihany ity vinany lalana ity satria mbola tsy miforona ilay andro ratsy ka mahasarotra kokoa ny fanaovana ny vinavina ny sabotsy izao manambana mivantana ny faritra avaratra tsinanana izy iangaviana sady ny ponina amin'ny faritra diana savary ambatosoa mba hiomana ka hampiatra ny fepetra mikasika ny filazana fanairana miloko maitso raha ny vaovao entanina ihany koa mpampiasa ranomasina eo anelanelana antsiranana sy toamasina mba ho hiverina an-tanety mialohan'ny raha-pitso atoandro ary tsy handrika tsony mandra-pahalasa tanteraka ny loza iangaviana ny tsirairay mba hanaraka mandrakariva ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony manan-karena i Madagasikara raha ny lafin'ny fizahan-tany no jerena na ireo toerana azo tsidihana na ny kolontsaina mampiavaka ny faritra tsirairay dia samy ananantsika avokoa ary manintona mpizahan-tany maro izany raha ny fizahan-tany anatiny no jerena izany hoe ny malagasy liana sy mitsidika ny Madagasikara dia ambany ny tana dia efa nahita mpitomboana izay taorian'ny fandalovany valana retina COVID-19 teto amintsika raha ny fanazavany tompona andraikitra antony maro no mahatonga io ambany io voalohany amin'izany tsy fampiny ny enti-manana noho ny fahasarotan'ny fiainana eo ihany koa ny tsy fahazarany malagasy mandeha miala sasatra amin'ny ankapobeny any amin'ireo toerana sokajiana hoe tanindrazan'ny ankamaroan'ny olona no mandeha rehefa hivoaka amin'ny asa mandraraha andavanandro nay aloha zao tena mbola tsy misy za satria tsisy budget anaovana za mihitsiny amin'le fiainana efa sarotra be tena olona zany le efa crise be zao amin'ny fiainana dia miady amin'ny kapoka zany mba tsy any amin'le resaka rendrarendra tsony mihitsiny dia sisy teta sisisiny eto fotsiny ihany hoe manimonjimonjy piscine ny ankizy zay fotsiny zay tsy dia manao vakansy safiry le ao amin'ny faritra dia tsy dia manam-potoana hoe andehandehanana no ny faritra na lavory any misy ny ambanivohitra dia any mandeha ny olona mako zany am'izao fotoana zao io dia miaraka miankina amin'ny ataontsika hoe kajy ihany tsy fahazarantsika angamba ny tena marina ny tena hoe taloha misy ireo ataontsika hoe manana fahafa-mividy ihany atomboko amin'izay aloha le izy kanefany a tsy hainy hoe inona no ataony satria ny atsika zao hoe tahaka ny anay taloha andeha vakansy zany andro
dia mandeha ho any amin'ny ambanivohitra misy anay zay no fataony gasy zay dia amin'izao fotoana zao nefa misy ireo toeran'ireo zay afaka aleha dia angamba hoe fahaizanao mikajy ihany ohatrany hoe torohevitra misy fianarana zay matetika mba ianarana ihany reny manokana vola kely ianao na dia kely ampahany kely azy eo am'izay vola raisinao dia manokana ampahany kely ianao a tia mba angoniko a mba manana tanjonao a teoriananina fotrany tiako be ihany mba hiaraka mba mandeha satria amin'izao fotoana zao ny tsy voatery hoe manam-bola be dia be loatra zay vao mandeha am'le izy fa misy koatra aloha ny tena tsy mana fahafahany misy aza moa indrisy fa hoe ohatra koa mipetraka ty Antananarivo a dia ny eto Antananarivo ihany ny fantatro fa tsy mahalalaka ohatran'izay a fa misy kosa nefa ide fahaizanao mikajy eo anatin'izay vola eo aminao a mba mandrombona kely anomanan'izay satria zay ny fanaon'ny olona zay ny isan'ny teboka mila fanatsarana arak'izany ny fanamorana ny fahafahan'ny malagasy mitsidika ireny toerana manan-daza eto Madagasikara ireny na eto andrenivohitra izany na any amin'ny faritra tafiditra ao anatin'izany avokoa na ny lalana na ny fampiantranoana izay misy fiantraikany ara-ekônomika sy ara-tsosialy raha mita amin'ireo mpizahatany vahiny dia tsy manaja firy ireo toerana sy zavatra mampiavaka ny faritra tsy diana malagasy raha ny fanazavany tompon'andraikitra hatrany teboka iray mila fampianarana sy fahatongavan-tsaina ho an'ny tsirairay ihany koa izany mbola nisy lesoka tao anatin'izay tsy fahaizantsika manao ny fizahantany anatin'izay mihoatra amin'ireo vahiny satria mila ianarana koa angamba le izy mila fampianarana mila fanabeazana satria rehefa isika zany ohatrany hoe mandeha ny an'ireo toerana ireny dia hitatsika fa misy ireo zavatra zay hoe harena voajanahary zay ataontsika hoe emblème koa nga ohatrany hoe la reine de l'Isale ohatrany dia tonga eny le olona dia manoratsoratra eny amin'ny baobab eny dia manoratsoratra tia metraka souvenir ianao fa tsy izany a no ahafahanao mikomy satria izao ny zavatra miseho a ny fizahantany a dia isika tsy nandrainy ataontsika hoe fizahantany tourisme de masse ny antony dia satria tiatsika ny hikajiana bebe koa ny atao hoe ireny vakoka ny zavatra rehetra tsy hokitiana tsy hoe raha fa mandeha any anatin'ny parka ianao dia hoentiko ty fa tiako raisiko ty fa tsy anina ariko arikatra ty fa satria nefa misy karazana mila fianarana mila fanabeazana ny atao hoe fizahantany a sehatra fahatelo anisan'ny mampidibola eto Madagasikara ny fizahantany aorian'ny arena kibony tany sy ny vokatra fanondrana dimety sy roa tapitrisa mahery ireo mpisehatra amin'ny fizahantany anatiny ankehitriny sehatra iray tokony roborobo ary ampiasa olona mahery ny voalazy io ity sehatra ity raha maro ireo malagasy mizahatany eto an-toerana raha 7 tapitrisa ny malagasy ka raha ny atsasany izany hoe 13 tapitrisa no mizahatany ato anatiny dia isy fiantraikany lehibe amin'ny fiarikarena izany atreto anefa ireo mpizahatany vahiny ihany aloha no mampandroso ny fizahantany eto amintsika ny taona 2020 sy 2020 7 sy 3 hetsy ireo mpizahatany avy any ivelany tonga mitsidika Madagasikara. Olona misy 500 isaky ny fokotany no izarana sakafo masaka ao anatin'izao vanim-potoana ny Ramadan izao ho an'ny commune Ampitatafika. Fiaraha-miasan'ny commune sy ny fikambanana silamo ety an-toerana no nahafana tanteraka ity hetsika ara-sosialy ity. Ho tetezina avokoa arak'izany ireo fokotany misy 13 mandrafitra ny commune ka tsy hanavahana sarangy izany fa natao ho an'ny rehetra hoy ny fanazavany be ny tanàna. Mizara sakafo masaka ho ana olona 500 isa isan'andro tafiditra ny sabotsilady manomboka androany tsy mijanona raha tsy amin'ny 17 ny volana marsa ary hitetezana ny fokotany 13 izay misy eto amin'ny commune Ampitatafika 4 andro aloha eto tsena dia hitety fokotany hafa indray ny commune manomboka amin'ny latsinainy raha pitso ny tena mety andeha ny fomba ofisialy tanteraka satria ny président moa mbola raikitra amina toerana anankiray dia noho ny embouteillage dia tsy tonga vetivety aty izy fa anehoana fisaorana tena tsisy nitsongaina mihitsy tena namana karena na sahirana tena tsisy avahana mihitsy satria 500 isa mandritra ny 420 andro isan'andro san'andro ny 500 olona dia ngamba tsy dia misy antony hoe anavahana azy
ary tsy misy diran'ny resaka politika mihitsiny a na resaka hoe zay tiatiana fa tena ny olona rehetrarehetra tsisy akanavaka mihitsy ty fa zay ponina pitatafika nomena tombondahany. Teto amin'ny tsena be ampitatafika no nanomboana ny etsika ara-sosialy androany izay arahany komina ampitatafika sy ny fikambanany vehivavy silamo eto Madagasikara ity. Tanjona indrindra ny efampizarana soa ao anatin'izao vanim-potoana izao raha ny fanazavana. Kabary voalohany nataon'i Donald Trump filoha faha-efatra amby fitopolon'ny États-Unis no nataony nanoloanan'ny Congrès Amerikanina ny alatsinainy lasa teo. Enimbolana taty aorianany nandraisan'ny fitantanana nasainy laza izy fa efa eo andalam-piverenana mitanjana ny États-Unis amongotra ireo tsy fanarahan-dalàna rehetra i Amerika ho iatrany ny fanazavany. Nandritra i Congrès io dia nideray manokana i Elon Musk tanakavanany izay nanakina manokana fijerena fahombiazan'ny gouvernemanta ny departemanta mitily ireo fahombiazana amin'ny fomba fiasa. Nanatrika ity kabarin'ny filoha Amerikanina ity tao amin'ny Congrès na ny Républicaine na ny Démocrate. Samy naneho ny heviny ny andaniny roa. Ho an'ny Républicaine, mpiaradia amin'ny Donald Trump dia ny stand ovation izany hoe ny fitsanganana sy ny fitehafana isak'izay miteny Donald Trump no nanehoan'izy ireo ny fanohanany. Ry zareo Démocrate kosa dia ny akanjo miloko mavokely feno soratra ny fananganana takela-tsoratra manambara fa mpangalatra i Musk no nanehoan'ireo mpikamban'ny Congrès Démocrate ny heviny. Tsy naharitra fa namaly ny filoha Trump ilay Démocrate Al Green. Ny afara tamin'ny fandroahana azy ivoaka ny lapa moa izany. Nanambara i Al Green fa tsy hijanona eo ny tenany. Nilaza moa ity Démocrate ity fa olona manan-kilemy Donald Trump ka tsy mendrika akory no eo amin'ny toerana mahafiloha azy. Taorian'izay ihany koa moa dia maro tamin'ireo Démocrate no nandao tsikelikely ny fivoriana tsy naharitra hatramin'ny farany. Nandritra ity fionana tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny Congrès no nanaovan'i Donald Trump ny asa vitany tao anatin'izay enimbolana nitondrany any États-Unis izay. No amafisiny fa tsy afaka hisitraka ny fanampiana avy amin'ny États-Unis intsony ny ady amin'ny aretina VIH/SIDA aty Afrika. Ny fandraisan'ny États-Unis an-tanana ny fitantanana ny Canal de Panama ary hitondrany ny Groenland no ny antony ara-pandriampahalemana. Hitarika ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie koa ny tenany. Teto moa no nilazan'ny Trump ny fanekeny Zelensky filoha Ukrainiana fa vonina efa mitinika isian'ny fandriampahalemana maharitra ny Ukraine ny filoha Zelensky. Etsy andaniny ihany koa i Russie izay nilaza fa vonina ho amin'ny isian'ny fandriampahalemana koa izy ireo raha ny nambaran'i Donald Trump hatrany. Kabary lava indrindra ho ana-kabarina filoham-pirenena Amerikanina iny nataon'i Donald Trump teo anivon'ny Congrès iny. Naharitra ora iray sy 70 minitra izany. Fa hatreto aloha ny kabary nataon'i Bill Clinton ny taona 2000 ny tena lava indrindra. Androany maraina tokony ho tamin'ny folora tao Pocheon, Korea Atsimo, dia bomba miisa 7 no nalatsaky ny fiaramanidina mpiady KF-16 any-tafika Koreana tatsimo tamina toerana tsy tokony nanaovana izany tany amin'ny 520 kilometatra miala amin'ny faritra manasaraka amin'ny Korea Avaratra. Aterana ny an'ireo mponina satria mafy ny fipoahan'ireo bomba MK82. Olona 7 no naratra vokatr'izany ka ny 4 no tena voamafy raha nitatitra. Fiangonana iray sy trano fonenana roa koa ny rava. Tafiditra tanatin'ny fanazarantena ny tafika an-tanety sy anabakabaka. Iarahan'ny États-Unis sy Korea Atsimo ny fandatsahana bomba tena izy toy izao, saingy tany amina toerana tsy tokony nandatsahana azy no ny faharan'ireo bomba. Naneho fialatsiny ny tamponina tao Pocheon tafika Koreana tatsimo, nampanantena ny anangana komity manokana isahana amin'ny fanadihadiana momba ity raharaha ity, ary anonitra izao fahavoazana izao. Raha mifantatra dia amin'ity farany volana ity vao tena hanomboka ny fanazarantena iombonana antsoina hoe Freedom Shield iarahan'ny États-Unis sy Korea Atsimo. Efa fatao isa-taona ity fanazarantena ara-miaramila ity ary natao mba hiatrehana sy hanoerana ny ambana nukleara tao Korea Avaratra.